Ninina nafenina angamba tamin'izany fotoana zany. Na tsy nampahalalana mihitsy ny information rehetra mahakasiky ny base toliara. Sombavim-bahoaka ny tena fa tsy nahalala ary mbola tsy nahita na indray mandeha hamonjy aza ny cahier de charge an'io base toliara io. Raha tsy hitsiny tsy telina zavatra tsy fantatra ianao nanohitra satria tsy nampahalalana ny information rehetrarehetra, ny ninana fenina, ny fifanarahana rehetrarehetra ary tsy fantako hoe inona marina tamin'izay fotoana zay ny tombotsoa ho an'ny vahoaka ny Toliara amin'ity resaka base ity ary inona ny tombotsoa ho an'ny vahoaka malagasy amin'ny resaka base Toliara. Taty aoriana lasa ministre coach ny Toliara, mbola zaho ny tompon-kevitra koa tamin'izay fotoana zay nampihatonana ny base Toliara. Ny antony rehefa nijerena ilay fifanarahana toa manjavonjavo ihany ny tena hoe tombotsoa ny vahoaka malagasy ao anatiny, tombotsoa ny faritsy Toliara ao anatiny, ary indrindrindrindra tsy nisy cadre légal nahafahana hoe na eo ara ny contrat reto ny cadre légal ahafahana manara-maso io projet io rehefa mandeha projet base io. Nanohitra an'izany ny tenako ary tompon-kevitra tamin'izany ary nitapahana tanatin'ny conseil de ministre moa zany hoe nahantona ny base. Taty aoriana niezaka izany société izany nanatsara an'ilay fifanarahana, nanatsara ilay engagement. Itsika raha teo ihany koa dia nanao an'ilay code minier vaovao tamin'ny 2023, nanao an'ilay refonte ny code minier. Indrindra koa nisy lalàna no lanitsika no tsaraitsika, le lalàna mikasiky ny investissement eto Madagascar, lalàna numéro 2023-002 zay amin'ny article 23 sy amin'ny article 24 de miteny mazava hoe ny fijerena ny mahaolona, ny fijerena ny fahasalamana ary indrindra ny fijerena koa ny resaka environnement ary ambonin'izay ny engagement sy ny responsabilité sociétale rehetra. Zany rehetrarehetra zany no nahatongahy androany ny resaka hoe mety ho tsara ho an'ny Toliara ty fa ambonin'izay rehetrarehetra zay ary isaorako eto ny filoham-pirenena satria izy no nitarika ny négociation rehetrarehetra, izy no nitarika ny fifanarahana gagnant rehetrarehetra. Ka raha ohatra zao ny tombotsoa tokony ho azontsika tamin'ny base Toliara tany aloha, ohatra zao ny tombotsoa azontsika amin'ny base Toliara amin'izao fotoana zao tombokilasy tombokivavy. Zany le atao hoe fitiavan-tanindrazana zany. Namoy fotoana, namoy herizika ny filoham-pirenena mitarika zany. Ary za miteny aminareo fa samy tsara ny tantara atsika. Fa raha misy contrat minier tsara indrindra natao teto Madagasikara dia base Toliara sakasakanana amin'izao fotoana zao tombokilasy tombokivavy. Leader politique ny tenako ny évoluer ny toe-draharaha nanaraka an'izay koa za hadalanao zay tsy mieritreritra ny vahoakanao fa zaho mieritreritra ny vahoakako. Tsy misy olona tsy afaka iova hevitra zany rehefa tombotsoa ho an'ny firenena sy tombotsoa ho an'ny vahoaka. Tsy misy ny asa manjeky ny tsy fandriam-pahalemana, tsy fomba nay an'ny Toliara zany mifamono zany, mifanapaka loha zany. Nareo angamba maheno hoe mifanapaka loha Toliara, mangalatra omby ataonay fa mifanapaka loha tsy mbo nataonay mihitsiny amin'izao fotoana zao. Mifanapaka loha ty olona satria manino amin'ny fitenin'ny vahiny manao zao hoe la pauvreté a ses faiblesses, elle enseigne à l'homme le mal par le besoin. Ampianariny zavatra ratsy lay olombelona dia io mahatonga ny Toliara manahaka an'io, misy ny délinquance, misy ny tsy fanananasa mitombo andro aman'alina, ny insécurité dia mitotongana ny arkarena ny olona ao Toliara. Maty ny ataoko hoe filanana ny fitadiavana amin'ny orinasa antonony na salatsalany na kelikely tsy misy. Taloha tadidionareo fa nanana an'izany atao hoe asima zany Toliara.
nanana ny tao hoe samangoky zany tuliara, nanana ny tao hoe toly zany tuliara, nanana zany tao hoe sumatex zany tuliara, ary ny brasserie tuliara, brasserie star tany tuliara no nanao la bière taloha. Nisy atao hoe vy fotsy zany, panao capsule reny tao tuliara. Am'izao fotoana zao, za miteny aminareo fa tsy manana tuliara na orinasa anankiray. Raha vao manomboka ny base tuliara dia hiteraka asa 2000 ary eny am-pandehanana iny hiteraka asa 4600 tsy vitan'izay fa misy 80 millions de dollars 80 millions de dollars homena raha vao manomboka io asa io. Ny 40 millions de dollars ho aty amin'ny fanjakana foibe, ny 40 millions de dollars aty amintsika. Io resaka social fotsiny io a. Tsy mbola misy idirany resaka hoe redevance, resaka taxe, resaka tombontsoantsika miaraka aminy fa resaka vola omena anaovana social fotsiny io. Ambonin'izay hisy 4 millions de dollars ho an'ny commune 10 zay andalovany io projet io, zay iasany io projet io. 4 millions de dollars zany hoe raha atao kady tsotsosa zany a, 4 millions de dollars zany manome any amin'ny hoe 18 milliards any angambany, 18 milliards isaky ny commune le teneniko, satria 800 000 dollars le izy a, dia raha divisé par 5 zany le 4 millions de dollars de 800 000 dollars, 800 000 dollars zany a 18 milliards, 18 milliards par commune, 18 milliards FMG. Eritseretintsika fa za efa ben tanana 30 millions d'ariary ny subvention azona commune na deuxième na troisième catégorie anankiray, 30 millions. De eritsereto hoe raha mahazo zany le commune 18 milliards FMG isan-taona, mitovy amin'ny eto moa misy député, mitovy amin'ny siadina député 410 no azona commune anankiray anatin'ny ray taona. Siadina député 410 anatin'ny ray taona no azony commune anankiray, commune deuxième na troisième catégorie any ambanivohitra Tuliara. Hataony maire ahoana daholo zany vola zany, hiteraka fampanananasa zany, satria ny antony anamboatra izy infrastructure, anamboatra izy hôpital, anamboatra izy sekoly, anamboatra izy lakandrano, anamboatra izy vovo, anamboatra izy be dia be zavatra tiany amboarina. Reny is appel d'offre ary iza no anana vokatsoa amin'izay, zanaky Tuliara, le entreprise mandohalika amin'izao io no anana vokatsoa amin'izay. Iza no iasa amin'ny entreprise any atoerana, zanaky Tuliara no mbola iasa amin'le entreprise any atoerana. Zay tsika mitaraina hoe tsisy marché tsony ho bobaka le marché ary tsy ho lany le vola. Amin'izay fotoana zay zahay koa hivola amin'ny président hoe président, tsy laninay ndrala toy hasiainay autoroute baka Tuliara eto jusqu'à Fort-Dauphin, hasiainay autoroute Tuliara eto jusqu'à Morondava any. Manina tsy miteraky io spectateur tsy mahavoa kokoa reto. Hasiainay zay fa nareo fangamba viteko hoe hasiainay autoroute avy Tuliara ka Antananarivo. Ary raha sanatry aviko aladiny lela ka simba io projet io dia mihemotra daholo ny mpampiasa vola any Tuliara, satria ka halino isy étude mandritry ny 10 taona, 20 taona io base Tuliara io. Androany vao tanteraka hanomboka asa, hanomboka installation, hanomboka construction lay usine. Saotra to. Ny zavatra tiako indrindra raha ikritike zavatra anankiray dia mba manana information mazava sy manana données fiable. Ny ankamaroany mpanohatra base Tuliara ialako tsiny tsy onjesaka tsy liotsofina no henony fa tsy valina étude dia iny no entina mampatahotra an'le vahoaka imanipulena le sain'le vahoaka. Zaka ny olombelona tsara lay radioactivité
amin'io projet io tolérable par le corps humain tsy misy risque zany ho an'ny vatan'olombelona ny zavatra mampalahelo avao misy an'ilay olona manohatra an'ilay bazy miteny hoe ka ny baobab alaina doly ny zao ny alaina doly fa zaho miteny azy androany izy mitsy mimpanombotra baobab dia nataony amin'ny lakorony ao tsy nahazahon-dalana azo jerena zany zavatra zany tompoko lasy tompoko vavy manino mamita bahoaka io mamino manita bahoaka io tombotsoa ho an'ny firenena io tombotsoa ho an'ny tandrazana io ary tandrazana raha manana tsy soa mavandivandy ny zavatra tena ho tsara nio fandehanan'ny bazy auxiliaire io tsy ny bazy ihany no hotsandrahanao PDB ny fampiasam-bola iteraka an'ilay antsoina hoe tourisme d'affaires ny auxiliaire misy olo zany homme d'affaires handeha ho any atoerana ijery hoe inona ny opportunité hafa inona ny zavatra azo atao hafa miaraka amin'ity base auxiliaire toy dia anatin'izay ohatra hoe anana combinaison ny base auxiliaire eritseretinareo zany 2000 personnes zany ampiasa combinaison base auxiliaire de mety misy société madinika na PME na société salatsalany zany ho tonga hisinstaller auxiliaire na mpanjaitra fotsiny de iny de fa ohatran'ny zone française amitsika eto iteraka asa ho an'olona any auxiliaire iny dia ka halino fa mbola misy avao ro toerana maro azo exploitena fa tsy io resaka base io manana tsika toerana lehibe ao fotadrevao fitrandrahana volamena manana tsika ny soalary azo anaovana cimenterie manana tsika ny plateau mafaly iny azo anaovana cimenterie gaz maboboka pétrole ny sakara ao dôly zany zavatra raha reo no mahita hoe ty société côté en bourse ty société américaine côté en bourse ty aza ny hemitra tao sanaky zahay inona ny zavatra hisy lasa ndraiky tuliara lasa ho cimetière de projet mampalahelo zay zavatra zay satria zao teneniko aminareo iverenako le resaka teo hoe anao tatra raiky amby 10 taona ene anao député teo tsy nisy tatra nataonao na le mandeha androany iha minehaneha hanao tatsy mba moramora resaka politika no tenenina teo mila haitsika hoe iza no ambadiky ny resaka politika zay mpanao politika roa zareo no tena mitarika ny ao misy tsy hotononiko ny anarany fa mpanakanto raiky zay namana nilatsaka député tany Tuliara 2 amin'ny commune iatsany reto base reto tsy lany nefa ny thème de campagne ny cheval de bataille tam'izay fotoana zay de hoe ze hanohitra ny base Tuliara de mifidy ahy nazava ny resaka tsy lany izy tsy haiko na 4e na 5e position izy tany de androany hisintonana le saim-bahoaka ndraiky hisintonana le fombahoaka ndraiky de mivola hoe mahafaty koa ty base ty anao ampilitry cancer ty base ty hisintonanao le sain'olona ndraiky olona raiky zay olona faharoa la député ny Tuliara député ny Tuliara efa nilatsaka président de la république zanaky Tuliara io nilatsaka président de la république fa za miteny aminareo fa i président Rajoelina no nameny Tuliara vato tompoko lahy sy tompoko vavy ka velao le olona men'olo fitokisana babanao no honeninao ray aman-dreninao nanome fitokisana azy de avelao izy anatanteraka ny programme anasany mandinisa 10 tao koa fa tsy sengena hoe ndao anao raisyray anga izy ty adiny be hodratsy zany ve fanaovana politika de za zany teny koa tamin'ny communal iny communal atao Tuliara vetivety
nanana ny polainy izy, nanana olona tohanana izy. Isaky ny fokotana rehetra raika amby efapolo nandehanana atao tuilard de nitenenana hoe rehefa malay base tuilard de fidio ty kandidako ty. Ny tato anilany a, ny tato amin'ny Irmar sy tato amin'ny TGV de niteny koa hoe rehefa tia ny base tuilard de fidio kandidana io. Lansa mantsara ny candidat ny Irmar ato classe vavy, ny candidat ny TGV elanelam-bato lavitra be. Efa niteny le vahoaka fa ianao no tsy mihaino. Efa niteny le vahoaka, efa naneho ny safidiny le vahoaka. Aza hoentina amin'ny resaka adipoko zany tuilard. Tuilard fa mijaly io, tuilard fa mandohalika io. Tuilard zany lasa ville cosmopolite androany. Efa mifanambady ny Tanalana sy ny Masikoro sy Betsileo sy ny Merina. Tsy misy an'izany tsony ao tuilard. Raha tsika mandeha am'izany de zany tiany aviana satria tsy base tuilard ane tohanan'io, ny toeriny io. Fa mila pitsikafo anongana mpanjakana, anonganana ny président Andry Rajoelina, zay ny tadiaviny. Tany demokratika tia mahandrasa fifidianana koa le roa. Za efa niteny foana hoe io président visionnaire. Zay no anarahany tsika azy io, zay no anarahanay azy io tompoko lahy sy tompoko vavy. Ka miangavy aho mba tsy ho sakasakanana ny asany président Rajoelina satria izy mieritreritra hoe inona no afaka ny fahantrany malagasy ary inona no hamonjeko ny fahorian'ny vahoaka kao any atsimo io. De io no hitany androany fa hanavotra atsika. Président zany, président Rajoelina zany, président be fitiavana zany. Na ny leitmotiv ny ara de manao zao hoe fa ny fitiavana no lehibe indrindra. Tsy zany président zany no andeha hamotika vahoaka zany. Tsy zany président zany ny eritreritra zavatra ratsy ho an'ny vahoaka zany. Madagasikara tsy maintsy mandroso, misaotra tompoko lahy, makatelina tompoko vavy. Lasainanao Andriamatoa filohan'ny lefitry ny antenimieram-pirenena tondra fanazavana misimisy kokoa mahakasika izay tetikasa base tuilard